rehefa miresaka amin-drova za dia mahita hoe sincère ndry, tsotra koa ny firesakandry, tsotra ny toetrandry dia mety be amiko izay. Misy zavatra nitovizy antsika tao nahasarika ana tamin-drova. Voalohany rova tian'i Jesosy, tena tian'i Jesosy, dia hitovizy antsika izay passion izay. Dia iny tena antony hoe Jesosy ilay tiantsika no nampiray antsika, na fo mbola tsy ary dia efa voasorany tany anatin'ny boky tantarantsika tany, araka ny Salamo 139:16 hoe voasoratra amin'ny bokinao avokoa ny andro rehetra iainako. Dia nanampy be anazy fandresen-dahatra izay hoe rova ilay izy, sady amin'ny fotoana hitako hoe fotoanan'Andriamanitra voahomany ilay izy. Raha resaka momba mariagentsika, zavatra tena nahafinaritra anao hoe vao niarakintsika, dia on a parlé de ça. Au fait, on a toujours parlé de ça, toujours. Dia tsika koa tsy niaraka raha tsy ohatry ny hoe nisy tanjona mazava tsara hoe anao inona ohatr'izany, dia tena hoe ny union ny antsika ny important fa tsy hoe milalaona ohatr'izany. Fatao izany hitaina izay lehilahy matahotra an'i Jehovah, hitaina avan'izina ny Jehovah, faly ahita ny fahasoavan'izay fisainana. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra ny mpandraisantsika amin'ny alalana tiantsika, fa matoky aho fa na fahafatesana na fiainana na mijery na indro fanapahana na zavatra ankehitriny na zavatra hoavy na endry na ny ambony na ny ambany na inona amin'izao zavatra rehetra izao dia tsy hasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy isika. Zava-dehibe aminahy ny mariagentsika zay satria na araka ny anarantsika hoe Andriamanitra manao mariazy, tsy tsika, tsy ny olona, tsy ny ray aman-dreny, fa Andriamanitra no nampiray antsika, dia izy no antony, dia ho anazy koa ilay izy ho voninahiny. Dia ity mariage ity zany dia c'est notre début, commencement à la vie, hoe union miaraka, dia tsika vao hiaraka trano, hiaraka foana et tout ça. Sehatra anankiray mbola volanin'ny tompo anahy koa io, mianatra tena mbola mianatra, tsy mahay mity za, fa mianatra amin'ity hoe olona tsy parfait ohatra anahy ihany koa, dia mianatra manome fahasoavana ho anazy, mity anazy, mamindra fo anazy. Dia izay moa sarobidy be ampy ny fanambadiantsika iainan'izay isan'andro, dia ny herin'Andriamanitra no kinako anaovako an'izay. Hoe manompo an'Andriamanitra, mikasaka ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zava-dehibe aminao izay zavatra izay, dia izay zavatra izay koa tena important aminahy. Dia tiako hoe tohizantsika foana izay zavatra izay, dia mety hoe zavatra sarotra, zavatra iainantsika ohatr'izany, fa rehefa mifampitantana antsika dia on va affronter ça ensemble. Dia ny fiainantsika rehetrarehetra olona nitsika manompo anazy, na mivantana izany na direct.
dia ampiraintsika foana ny fanomponan'Andriamanitra dia amin'izay fanomponana azy izay mihitsy dia tsy mitovy manampo sy tsy manompo anazy. Dia ny fiainantsika ankinina aminazy tsy hanana hiantsika satria Andriamanitra no mpiay antsika, mpiantoka antsika. Dia izay fiadanana ananantsika izay no tiako hiainantsika isan'andro hanamaivana antsika. Toerana fifaliana mody ao an-trano izany no tiako. Dia ho tamana be eo antsika. Dia na rehefa antitra atsika tahaka ilay exemple ilay hoe garana arakaraky ny mampiketrona azy vao maika mahamamy anazy. Rehefa nirinany ela bon père de famille tsara fa dia ho faly aminao ny zanakao sy ny vadinao ny amin'ny zavatra ataonao sy ohatr'izany. Dia hisondrotra tsara amin'ny fiainana ianao amin'ny lafiny rehetrarehetra. Mbola ho tiana kokoa. Mbola surprise kokoa. Dia mariage tika ny tsara ambony. Mariage tsara any amin'ny